Inio ny fifandraisana ety izay ambaran'i Kristy, ny fifandraisany amin'ny rainy. Fa mazava ny teny Jesosy, izao sy ny ray ozy izy dia ray ihany. Ary izao izy tsy manao sitrapoko fa ny sitrapony ray izay naniraka. Mitoetra fa tsy mandalo ny fanatrihan'ny ray izany sy ny fiarovany. Dia raha matoky ny herin'i Kristy isika, izay hery mavonjy, dia tsy havita hanimba antsika ny hafetsena sy ny paikady rehetra izay ampiasain'ny fahavalo. Efa novakitsika teto ilay teny eo amin'ny Jaona 5:12, ny 14, ilay teny Jesosy hoe aoka hiray amiko hatrany ianareo toy ny hiraisako aminareo. Ry havana malala, antsony antsika hiavana amin'Andriamanitra. Aoka isika hifikitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ary akamamby izany teny fikasana izany isan'andro, isa minitra mihitsy aza, dia aoka ho raisintsika izany teny fikasan'Andriamanitra izany, satria matoky ilay Andriamanitra izay nanomeny teny fa izy no anatanteraka izany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Azo ny mpino atao ary ankehitriny ny anana fanandramana ampy izay ahatonga azy hiavana amin'Andriamanitra. Ary izany indrindra no andrasan'Andriamanitra amintsika. Ny ten'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Romana 5:5 dia milaza izy manao hoe fa fony mbola fahavalo isika dia efa nampihavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Andriamanitra zany no nanao ny dingana voalohany hiavana tamintsika, dia ankehitriny izy miantso antsika hiavana aminy indray. Ry havana malala, misy fenitra ambony dia ambony napetraka Andriamanitra mba ho tratrarintsika. Dia inona ilay fenitra ambony? Dia ao amin'ny ten'Andriamanitra, Jaona 1:7 milaza azy manao hoe endre manahoana ny fitiavana nasiona iray antsika dia niantsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Izay ilay fenitra ambony apetrak'Andriamanitra amintsika, antsoina hoe zanak'Andriamanitra, izay midika ihany koa hoe mpiara-mandova amin'i Jesosy Kristy, satria Jesosy dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra ihany koa. Tahaka atsika dia mpiara-mandova, natao ho mpiara-mandova amin'i Jesosy isika, sady mpandova an'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Maka tosy andininy anankiroa isika ao amin'ny Jaona 1:1-2 dia izao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra manao hoe izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hita-masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain-tananay dia ny amin'ny teny fiainana. Fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'iray ka efa naseho taminay. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba ahazahoanareo firaisana aminay koa. Mahafinaritra io tena io Ary ny firaisanay dia amin'iray sy Jesosy Kristy zanany. Ny apôstôly Jaona no milaza ny teny eto. Izay efa hitanay no ambaranay aminareo mba ahazahoanareo firaisana aminay. Ary ny firaisanay dia amin'iray sy Jesosy Kristy. Izay le hoe mihavana amin'Andriamanitra ianao. I apôstôly Jaona dia tena nilaza mihitsy fa manana firaisana amin'iray izy sy amin'i Jesosy. Dia miantso ny olona ihany koa izy mba hanana firaisana aminy, tahaka azy manana firaisana amin'Andriamanitra. Vakitsika farany Korintiana 2:5-20 dia hoy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Vakiko amin'ny baiboly DM, dika teny ombonana eto Madagasikara. Dia hozy izy koa dia hiraka solon-tenan'i Kristy izahay ka tahaka ny hoe
Andriamanitra mihitsy no mananatra anareo amin'ny alalanay. Solotenan'i Kristy zahay no miangavy anareo hoe meteza hampihavanana amin'Andriamanitra ianareo. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra. Meteza hampihavanana amin'Andriamanitra ianareo. Ry havana malalo, Andriamanitra nefa nanao ny fomba rehetra sy nanao ny dingana rehetra hiavana sy hampihavana antsika amin'ny indray. De miantso anao izy androany, meteza hampihavanana amin'Andriamanitra ianao. Ka ny faniriako mba hiavana amin'Andriamanitra ane ianao androany. Andeha hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, misaotra noho ny amin'ny teninao. Misaotra Andriamanitra fa vonona ny hiavana aminay ianao. Ary ianao mihitsy no efa nanao ny dingana voalohany mba hiavana sy hampihavana indray ny olombelona aminao. De miantso anay ianao androany mba hiavana aminao. Ary indrindra tena miangavy aminay ianao mba hoety sy anaiky ho hampihavanana aminao izahay. De mivavaka izay Jesosy, meteza hampihavana anay indray. Manaiky izay Jesosy mihavana aminao. Ka ny fiainanay dia hiseho ary ampiseho fa efa vita fihavanana aminao ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.